Mbola vaovao mifandraiky amin'izay hatrany tsy vaovao ny gouvernemanta misy amin'izao fotoana izao ny hoy Raoldina Naif solombavambahoaka avy amin'ny Mahapara tsy manantenana inona amin'ny gouvernemanta vaovao moa ny tenany araky ny fanadidina izay hoentiny vola ravavy sy tsira cotorson amintsika. Tsy gouvernemanta vaovao fa ny teo aloha ihany no navadika. Ny gouvernemanta Ravelonarivo Jean hoy Raoldina Naif solombavambahoaka avy amin'ny Mahapara no mafisa fa tsy voaja ny lalam-pandrenana tamin'ny fanendrena prime ministre ary mbola andrakandrakina ihany ny misy. Le izy aloha zany tsy gouvernemanta vaovao fa gouvernemanta totana vadibadika. Diso fanantenana tanteraka ny vahoaka malagasy. Tadidinareo tsara fa vao napetraka ny gouvernemanta Paul Roger dia izany no nijogo voalohany taon'ny antenera-pirenena. Ary tamin'ny élection nesakajireny tsy mandeha io satria antongo antony voalohany tsy malalaja lalam-panorenana ary voajerena le ekipa mpanao baolina dia efa hita fa tsy ahomby. Mezana izay tamin'izany fotoana izany. Mahavita azy sinsisa. Dia gaga amin'ireo solombavambahoaka namana sasany fa eny am-pahakinina avy eo manangotsonia nanalana ny docteur Paul Roger. Dia eto indray milaza fa tsy misy antenena raha amin'ny gouvernemanta vaovao io. Vaovao moa ny filazanareo azy fa aminay efa tranainy io. Tsy misy antenaina satria tsy tsapatsapa itsony efa vereky-taona tsika teo. Matoa-tsika vereky-taona raha manao baolina ianao tsy ny entraîneur reky na ny kapiteny reky fa tsy ny goal ny ataonao avant de pointe akory. Ka zay milaza hoe aoka tsy reberebena itsony ny vahoaka. Zay mba nanantena hoe ao anatin'izao taona vaovao zao herintaona zao dia tokony nakalesona amin'ny filoha hoe tsy nisy zava-bita nandritran'izay tsy ohatra surveillant akory fa moins mihiba 10 le izy. Solombavambahoaka Mahapara izay nametraka fangatapana zavany eo anivon'ny fitsarana avy momba lalam-pandrenana momba ny fanendrena prime ministre. Hatreto dia tsy mbola nanome valiteny avy amin'ny HCC ary andrasan'ny solombavambahoaka Mahapara ny hevitra izy ireo.